Tantarakomada. Safidy Dandrara tosodatany Saoly Rakotonanahary lalaovin'ny Joanias Vanotsoa Njaka Mivolana Sylvia ary Ulika nandrindra sy nandray feo miatrika. Ahoana zany zao lalaina ny lazana amin'ray nareo ty mahazo andry ity? Asaneny? Asako ahoana koa e? Asako. Ndriny jabajaba tany amin'ny Jendry tany dia zany tsy maintsy hibabiny Ditandry sy Izaka ny tsiny rehetra. Mangony fotsiny izay ho vavandray nareo eo. Sofa toa mianao rajoary. Ka rehefa maizina koa ve motsody ahy ny akoho aza ho mahalala mody. Neveriko mbola hijanonjanona tany am-pamangina tany zao ianao io ko. Ka navita alohan'ny famangina dia nody. Sady tany tsy mandry fahalemany ve reniny dia tadiavinao hijanona hiaritory any ah. Iza ny mahita moko. Ianao manko rehefa mahazo an'izay didoanao izay dia tsy azo toerina mihitsy. Ne anao koa ve motsy zahany foana arono ah. Inona koa ty mampilongolongo amin'ny lalaina io ty ohatra n'ireny hoe sary vongany ireny. Dia ny io rainareo reto dia lasa hohaniny izay vaovao ah. Fa misy inona ho any ohatra ny fanilika retonareo mianaka reto e. Laza ho azy retsy ah. Zany manontany fa misy inona tsy mahasoka bava mihitsy ny zanakao fa aleo anga ambarako anao fa mananjanaka hono izy io. Mananjanaka? Mananjanaka tamin'iza? Tamijery rehefa izandray e. Za hiarany ianao ry lalaina. Impiro mirarako moa ianao io e. Zay venjivenjin'olona tsy fahakantarana ankoatran'ireny ve no lasa vadinao sanatria? Tata. Iza ny tsy mbola nandreny fitaraina ny rainy be amin'ny afitsiko jery raha mbola teto ambomana indray. Dada be anay tandrainy masoandra ary sany robaina. Dia milaza aminao ary lalaina fa ahitany tsy fahitanao no raha anaradiany tsy lamboto iny. Efa fantany nga zao mahazo andry zao zao? Ie, efa fantany. Fonina iresaka nareo mivadona izy fa hanambady Hanambady? So dia heverinareo toniky varivary ary rak'izy zany fanambadiany zany olona tsy ambara vainy teotra amin'ireny ve ahita inona amin'izay fanambadiana? Sady zao no tadidio lalaina. Vavy tokana amin'ny zaza efatra nateraka inga ianao e. Ka amin'izay mahavavy tokanareo azay mihitsy nge no tadiavany hevitra anao soratra e. Atao hoe mba atao tsotsotra arak'izay azo atao. Tsy miditra amin'izany ary lalaina. Mba manana ny voninahitra ihany koa ary alefaso lavitra amin'ny fijirinao ny fiainana fa aza ny eo tendronoronao foana no andrefesanao ny zava-misy. Dia tsy mba noeritreretinareo sy jery mihitsy very lalaina ny fahafambaraka anay iray aman-dreninareo ah. Zao fianarana voatery hajanona ihany koa. Hitako ny hevitra ramatoa. Ahoana rangaty? Amin'ny mahazaza tsy ampy-taona anao dia aleo ahy hitory. Avelo higadrany ny jerijery iny fa any mihitsy ny saza azy. Dada. Sady efa betsaka koa ny laza ratsy ny teto ka fiainy kosa izay ny kapoaka. Dada, milela-paladianao ry ahy e. Aza ataonareo an'izany ireny ny olo tiako e. So mba tsy rariny raha olona efa vonona ny ambady azao no alefanareo any am-ponja. Izy ary zany efa mba vonona ny anao ny adidiny. Ka isafidy ny anambady ny jery zany ianao. Ka tena tiako ange jery dady. Dia vadio hoany ny jerinao fa za kosa aloha dia tsy hijodrananao mihitsy. Tsy misy afa-tsy ange ny lalana azony alehany rajoary e. Izay sisa ny fomba azony hitazomana ny voninahitra tsy hintsana. Zao ary omeko safidy hafa ary ianao. Rehefa teraka ianao dia ho tezainy voasoa ny zazakely. Ianao kosa amin'izay noho ny fianaranao. Dia ahoana ny anjery? Manao fanarahana tsoratra sika fa tsy fanerasera amin'intsony ianao e. Andray? Hafa mihitsy zany safidy nomenao zany rajoary. Zay no izy ka anjaranao misafidy izay tianao e. Dada Sineny tena bota be zany lohako ka aleo ahy heritreritra tsara aloha fa tsy mora ny manodrodana nefa natsorinay e. Efa misy tsangam-bato ihany koa fanampiny izany. Raha izaho aloha retsy ny ao amin'ny toerandre dia efa hitako ny any safidy koa. Lanjao tsara izay teny rainareo izay. Jery ahoana vizana be azy zany fa aleo hijanona kely aloha ka izay iny efa nilazaiko tao aminao hoe aleo aloha maraindraintsika vao mandeha. Ka tsy teo tratrandro maraina eto amin'ity toerana andrarana ny foko tsy tempo ty tsony ary jery Ary eto ty ary ny entana n'olo avinao amin'ny sakosy no anaty.
sady ipampivenao ny loloa. Fitiavako anao daholo ry izany ry lalaina. Ka tiare. Kay mo izany iziko. Kay ty kay mavesatra be noho ny eto ambabeko ty sakosinao ty. Ka eo ary ampifamadihana fotsiny e. Ary manina moa raha tambatra n'ity sakosinao ty daholo reto zavatra reto. Hevitra mety izany ka. So ihany fa dia volana be ny alina. Efa natao hitsinjony dia antsika angamby volana io. Tsy misy azontsika atao faty izao raha ty ray mandrakizay antsika sasy ianao. Jery a. Ahoana ky? Dia ahoana moa izany le fisoratam-panambadiana? Efa tsy nakendrainao ihany iny ka aloha ny dabokany. Izay ofenantsika vaovao aloha izao no aoka izay mba ho saintsika. Dia ahoana rehefa mpanantenana reny ka? Tsy maintsy veloka ianao sy ny zanantsika. Ary tsy misy ataoko mora anao eto amin'ity tany ity. Tsy azoko atolotronao kosa nefa ny volana io fa tsy takatra. Kanefa ary lalaina hiezaka anao izay asambatra anao. Aza esorina ao anaty fonao izany fanirianao anao izay asambatra azy sy ny zanantsika izany. Jery a. Ahoana ky? Vao maika tiako ianao. Na zaho koa izay nge tsy mahafoy ianao. Andao koa ary toy izany nandihy fa mbola tsy voafaritra koa anie izay alehantsika. Orajoary a. Ahoana izay reny? Nifanena tamin'olona avy any Paris aho ankeo e. Fata izy ianao? Tany an-tsena ka. Ny olona izay fa hitany tany Paris io ny lalaina. Ary tena sahirana tokoa sady mbola kely anaka kely. Ka tena marina ve izany sa tsy ao an'ny olona fotsiny? Olona azo antoka raha angaty ny lazan'izany tamiko a. Mampalahelo tokoa nge raha toy izany nefa raha ny vavitokako iny. Ka ady raharany ianao ko. Sady inona moa mitsintsika ara-matora sahirana mafy any izy a. Isika angamo nampahatra azy. Izy no te hizotra tamin'ny safidy nandrarana azy ka avelao kosa aloha hitaky ny vokany any e. Tao mandatsy rery toy zato ianao. Samy mijinja an'izay nafafiny io voasolo a. Zaho aza teto niezaka nanampy tamby azy. Mbola nanome azy safidy. Nefa moa rehefa baiko ny fitiavana dia izao no nalehany ko. Mba nyteny aloha ny olona Rajoary a. Dia tokony ho jerentsika any ane izy. Firy taona izay isika tsy nipetraka fa nikariko azy misy azy. Efa afa-po tamin'ny fikarohana nataony ihany koa mpitandro ny filaminana dia inona no tsy mamparisika anao raha izany e. Efa nilazain'olona izany fa any Paris be no misy azy. Satria efa nivavako tato am-poky raha matoty iny mahazanako azy. Andray re? Nanary teny izy fa tsy hoe noana akory na hoe nanaovantsika toera-tsy zaka. Na izany azy. Tsy ho veriny tsy ho zanakao ane lalaina Rajoary. Mbola ny ranao no kirinao aminy. Ekeko ny teninao voasolo a. Saingy anoatra aiza moa tsika rehefa ny loha-dala no mibaiko azy. Avelo izy ho any amin'izay misy azy any e. Rehefa mahatsapa ve izy fa tsy afa-makaiza tsony tsy hiveriny ety any toy le zazana any. Ny zanaka amin'ny mahaforay aman-dreny Rajoary a. Malahelo anjanako koa saka. Na inona ditra nataony na inona fa atsony. Ka inona roa no tianao atongavana fa za aloha makany baiko mipiasa piditra ny ompitsika e. Inona moa Rajoary no manakana antsika tsy ho any Paris be a? Ho any Paris be? Anao inona any? Ampody any lalaina fa anao inona no? Raha ny hevitra aloha no tianao fantatra dia tsy avy hatrany ny valiny. Andray re? Fa zao ho fanajako ny mareniny ianao dia manaika. Saotra re Rajoary a. Dia maninona moa raha pitsika mandeha any? Tsy tratrako izany voasolo a. Mbola ho avy eo ny rajonina veteriniera no vaksininy akoho antsika. Fa nga dia tsy azo ajanona izany. Lalaina ve dia ataonao ambany noho ny akoho e? Ny akoho aza raha matoty mampiditra vola ho antsika. Farafaratsy ny manome zezika fa ity lalaina anao ty. Raha zay valim-babena tsy ho antenako azo aminy mihitsy. Tsy nafeny firedareda ny fitiavany re izy fa aza omena tsiny e. Efa mba teo koa nge ianao no nandalo e. Ka zao ary. Aleo raha fakapitsy fa mbola misy zavatra petsaka ataoko mihitsy raha pitsy. Eny ary mandehana fa hariva ny andro. Fa manino ty jery. Andray, ary toa miosondra. Kisana alohanao hidirako e. Ary dio any anitrany io fa tena fa nisina indray jery a. Fa nisina. Jery nge tenao e. Sady vakivava miosombofoka be sy raha. Hitako ihany izany na dia efa mitsolopolopy azy io jirotsika io. Fa ngay verina fa tsy loza mihitsy nataondry le maty reny. Nanaova tsy lahatom-boly tsy loza tany ao a.
Fary le matiza. Fa iza fa salaboto atsendreo e. Fa inona moa ny rahanao amin'ireny jery? Rehefa fantatrao ihany ny toetrany fa sady tia kely ny be felonana. Ka izay indrindra manko. Ity. Nahita vontoana le katsakolona ny tontona tery-atsina natseny ariho zalahy e. Dia niverindra lava tena nahazo vola be angamba dia nanaovandry le maty ireny tambabe tao. Ka naninona nefa ny tonga dia noty e. Ka mbola nitifitra tapako mibota tao amin'ny razero mangetriny ahy. Moa izany izy ko. Ka tia raha ny zavatra amin'ny tokako mihitsy fangatsy ahoana. Dia izay vola nentinao avy any? Ka izay indrindra ny eny isavako ny posiko e. Mbola nisy 3 manko nampiriniko tato. Angamba tena latsaka tamin'izaho sy le karolahinao fampitolona. Sava ho tsara aloha jery sao dia ao ihany a. Tsy misy mihitsy ato a. Dia inona izany ny amidy vary sy laoka e? Efa nilaza taminao nge fa tsy misy atokona intsony ato e. Mandehana re miady mangazo atsy rehefa tsy misy atokonao a. Mangazo aiza? Ianao aza tsy namboly akory na atao mangazo iray aza. Tsy azonao mihitsy ny tiako ambara. Tsy amin'ny tambolin-drazaka manira-katso aloha maka. Izy ve hita amin'izay amin'ity andro alina ity? Za kosa tsy hangalatra zavatra olo izany jery. Taza menimenina reo fa tatesony anoano anao. Andray. Izay tsy vitsy mihitsy ve? La ny andriandram-polo anao raha izany. Izay ny atako vola be ampiadanana anareo sy ny zanako. Raha izany nanenina ihany nanaraka anao tatika. Takizay ihany tany amin'ny dada. Tsy nisy nahory aho. Ndana koa raha verinandro raha izany koa ny neninao. Izany foana ny ampangotsoana isan'andro isan'andro. Hitanao tsara fa mbola ho avy izany andro izany a. Ataoko mangoritsina mihitsy ianao mahita anay efa mianaka lasa. Eo ianao sy ny tranonao amin'izay. Isy vava fotsiny izany. Ianao ve dia mba hafoy a? Sady izany ry lalaina malala. Mehilahy ery fa manepitra ny fofotokanao ka. Ho hitanao tsara izany. Voadinao izay raha matony tetezantsika n'ity tanàna Naparity. Tsy mbola hitako izay salova-tavan'ity lalainanao. Lalina mihitsy izy ity ka. Aleo aloha sika mijanona kely mihitsy rehefa mahita mpivaro kafe sy mofo e. Tena nona mihitsy aho izany ka. Ka mbola misy koba nge ty anaty arony ity e. Aleo azo telo any an-tanàna io fa rano izao no tena tadiaviko e. Efa eto ambody fiakarana ihany tsika ka maninona moa raha miditra hotely eto aloha e. Amin'izay ranona pango izao no osotronao. Hevitra mety tokoa izay ka. Andao amin'ny hotelin'ny dadafary io sika no hiditra raha izany. Io izao no tena mahafinaritra indrindra etoko. Andry, fa inona koa tia mahavariana anao raha Johary? Jerenao tsara voasolo a. Sokafo tsara amin'ny masonao. Asenao mijerinina re ahy e. Jerevo tia mitarika sarety feno kitay ity e. Hitako io e. Andray reto zaza eo ambony kitay e. Sady maloto ny sozaniny. Mampalahelo reto izy raha Johary a. Ome vola madinika any aloha omena ny reto ankizy reto e. Fangatsy fantatro voasolo io izy mitarika sarety io a. Andray rery lanitra. Tao hijery. Izy mihitsy io e. Andray. Jery fa io mibaby zaza manampy tosika ny sarety io ny lalaina anao tadiavintsika aty. Lalaina. Andray rery lalainao. Oay. Neny. Dada. Tsy napozinao ifanena mihitsy mantsika ry lalaina. Boribory tokoa ny tany e. Fa tena ahoana loatra rery lalaina. Dia izao ve sisy ianao e? Izao izany ny asambarana amin'ny tadiavinao. Izao no atao hoe nofonofo mamy. Miadana kosa zato izy io. Oka rery rainy a. Dia aleonao very lalaina izao toy izay tany amintsika. Aza mandatsa ny lavo rery dada. Vao mainka halatsaiko mihitsy e. Izao no lehany rehefa maivandoa tsy mandefa fisainana lavitra. Matoa nandraranao tsy araka tamin'ny jery dia ny fisoroako ny tsy ahatongavan'izao hitantsika maso izao. Dia zanako ndry daholo ve reto ireo zazo ireo ry lalaina? Ie, zanako daholo izy telo menada. Fa maninona? Dia efa mba nydonianareo sy ny saintsainareo ve no avin'ireo zaza ireo e. Sa ve dia hoe mifankaty tokoa ka amen'ny tany ny tanjona. Aiza ianao izao mita amin'ireo ankizy niara-ny lalo taminao tao tanandry. Tsy fampitavy izany raha Johary a. Ka izao ve mba valibabena omenao ny ray aman-drenao ry lalaina. Baraka tsy ho amatany. Fa inona loatra reny tsy mety nataonay taminao e. Izao ilay zava-misy ka inona no azo anarenana azy e. Ty lalaina efa torova ny latsanao mihitsy. Izao no izy a. Mbola omeko safidindray ianao ry lalaina.
na ianao hijanona ty Paris na ianao ody any Ambohimanandray zay ray tianao vonina andray ianao raha ody ianao. Misaotra ry dada, saingitanao ihany fa eto am-potoa manankitay an'olona izay ty tsy maintsy fitainy ho azy io fa ilain'ny tompony maika. Eritreritra tsara aloha dia ho lazaiko ianareo ny fanapahan-kevitra. Enonao tsara zay ry voasolo raha izaho aloha ohatrany kely ihany ny fanantenako fa zao izy ireny amin'ny vavaha mafy ianao. Mba safidy tsara amin'izay re lalaina atao eny rerineny mampamaingy amin'izy telo lahany. Andao re voasolo andefa nga tsy mangitahita indray ianao ty velony dada Sineny. Dia ahoana ny fanapahan-kevitra ao amin'ireny teny indrainao ireny ry lalaina? Ka ahoana moa fa marina mihitsy ange ilay voalaza indreny dia tena andeha tokoa ve ianao? Efa taona izay ry jery ny alako tany aminay ary nanarahako anao taty. Tsy mbola nisy nandritra izay fotoana izay nahatsapako fa sambatra. Lalaina, izany mihitsy ny fanampadiany. Ka izany angano nampanantenanao afo fontsika nandahoana Ambohimanana ndraika. Ka le izy angery lalaina. Maninona le izy marina mihitsy ny tenin'ny dada. Aiza tokoa zao mitaha amin'ireo mpiara-mianatra amiko taloha. Ka io kosa ange mba samy manana ny vitany sy ny anjarany kosa. Aza vilinao any amin'ny vitana sy ny anjarany resaka ny any safidiko ny ara-dalana taminao nentiny fitiavana vao mafana ka nanaiky an'izao fampanantenana rehetra izao. Aiza nefa izany izao lalaina, dia tena andeha tokoa ve ianao izany? Inona moa no tokony hijanonako eto Zay atona ny vary hoanina aza manahirana fa mbola ifampitadiavana etsero. Tsy mahamenatra anao akory ny maniraka hangalatra. Dia ahoana izany amin'izy telo mianadahy? Izy menadahy zoko no mijanona aminao fa piso entiko. Aiza moa nareo no ahitanao nomenana io? Asa mba atao an'izany mory lalaina. Rehefa tsy resiko lahatra any ianao dia mba jereo ihany ireo zaza ireo. Samy zanakao ihany ve dia ataonao an'izao Ka raha tianao ny hijanonako dia omeo vola ary aho omeo vola ho tataniko. Kosy raha tsy hoe andeha hangalatra nga. Fa ireo sandrinao ireo nga tsy azonao ampiasany atadiavam-bola ka. Fantatro mihitsy fa ny akamonao tsy azonao vola. Vomba mahazo kely dia nitoaka no andaniana azy. Ka mafy kosa ny le asy. Ny atsembohan'ny tava no hinanany. Tadidio ihany koa fa mbola mamerin-jaza telo ianao miaraka amiko. Dia hijanona ve zany ianao raha ohatra ka mampiditra vola betsabetsaka? Dia nijanona tsy misotro ihany koa rehefa hariva. Hitanao eo ary ny ataoko. Ary andao aloha tory amin'izay fa mbola hifoha maraina raha-pitso sady hitady vola koa Jery Hoe, mamany lalaina, manao ahoana ianao? Manahoana, salama tsara izay efa misaotra. Mahafinaritra Efa avy taiza zao nitady anareo fa areza ry lalaina. Lasa ny amin'ny dokotera izy lasa nandeha nitondra ny ankizy ihany fa somary nanoto salamalama ry zareo. Ndry mampalahelo izany. Dia ahoana re izany? Tsy maninona rehefa aloha atoroko anao ny misy an'ilay toeram-pitsaboana. Izay mihitsy ka fa izao ary jery Ahoana ka izay? Ahoana re izany? Ny amin'inona? Mety ho fatapatatrao ve ny fanapahan-kevitry lalaina? Momba n'inona ka izay? Tsy izany fa ny rahan-drajoary enony valiten'ny lalaina momba n'ilay resaka iny. Anga tsy nilazainy anao ohatrohatra? Tena tsy saiko mihitsy aloha momba an'izay ry mamany lalaina. Ny tsara angamba dia aloha izy ihany no antanino azy. Tsy maninona alefa reo fa atoroko anao ny lalana mankany amin'ny tovi-pahasalamana. Andao ary tena maika ny hita azy mihitsy aho zao ioko. Mikisaty very ipetrahany olona. Andray, fangakambany reto zanaky madama no miaraka amin'ny olo. Tsy kambandreo ka. Tany naizana fotsiny ty lahankely ty fo ny ananana n'ity zandriny ity dia tsy mitombo mihitsy. Dia mbola minono ohatr'izao foana ve io? Tsy minontsony izy fa mampalahelo amin'ilay voantazo dia omeko nonoko. Alohany fotsiny sakafo fa io ihany izao no tena mba mety aminy. Dia ty vavikely ty izany ny voalohany. Ie, mifanao herin-taona ireo. Mahazoto miteraka nareo raha izany. Mihaza ky ty zaza tokany ty efa manahirana mihitsy. Tsy mandreraka be ve ky ireo rehefa miaraka amin'ny tomany? Nga ite, ty farany ty mba misy nono analany anohanana fa reto zoko no mampalahelo ako. Izay amin'io zara raha mahita hohanina. Andray, fangatsy miasa ny vadinao? Miasa izy fa hitanao ihany ny vidim-piainana.
Za nge gaga amin'ireny olona miteraka be dehibe ireny. Miasa ho aza zaray efa manahirana nefa mivadiko aza tsara aza. Fa inona no asany? Mpampianatra eny amin'ny CEG mivadiko. Za io zao efa mieritreritra ny asa ihany koa raha vao feno herintaona mahery ihany ity zanako ity. Fa ngatsy asiana zandriny intsony io? Mbola siana ka. Saingy aleo mihitsy aloha rehefa manamanam-bola izay any aoriana. Za koa moa manao fandrindram-piterahana ka milamina tsara ny momba n'inona anay. Sambatra ianao madama milamin-tsaina ery ka. Io aky raha tsy sika vehivavy mihitsy no mihetsika mandrindra ny ao an-tokantranontsika, tsy misy zava-banina ao. Zany rehefa milamin-tsaintsika dia mandeha ho azy ny zava-drehetra. Sady tsapako tamin'ilay nampiasa an'ilay fomba fandrindram-piterahana fa tsy nisy fiantraikany tamiko ilay izy. Tamin'ny voalohany fotsiny ihany nila fahazarana kely dia nandeha ho azy avy eo. Fa fahazarana ahoana retsy? Tamin'ny voalohany ninanako an'ilay pilina aloha dia ohatrany somary fanipanina kely sy narary andozay fa afaka ihany izany taty aoriana ka. Dia tsy maninona intsony avy eo? Zaho mitandry izao fa tena mampalahelo mihitsy ny ankizy rehefa marary. Alina izao izay mivady tsy natoro mihitsy fa dia nifandimbony trotro sy nandrotsorotsy azy ity. Efa saika tsy nahandro maraina mihitsy hitondrana azy aty. Raha tsy nisy asa aloha ilay vadiko dia tena nijanona niaraka tamiko teto mihitsy. Oe, anjaranay izao fa ilozanay aloha ianao madama. Mandeha ihany ary sosongona n'olona eo koa nareo. Lalaina Neny, fa maninona ty ianao? Nitady anareo efa mianaka tany an-tsena dia natoro nijery hoe atianareo izao fa manao izany ankizy tsy salamy izany. Raha azo nitazo ry neny so iaina aza fa nentina tady daholo izy telomena tady mba nazy fanafody izay. Eo aloha retsy hoentiko ity zanakindrikely ity Ty ary dia trotro ty zazaray ity fa jerety tongony aza mila tsy hahafindra akory. Lela nge izy izany retsy. Oe, adiny koa no mitondra patalohanako. Angandry tsy mampiasa lamba ho azy ity ry Lalaina. Tsy araka tsony momba n'izany ry neny eo fo miko aneny ty lamba fibabeko azy ity. Aza matahotra fa tsy oleny neny. Tena sahirana mihitsy ny ry ity retsika. Dia ahoana izany izao ny hevitra? Hevitra ahoana? Leny lazain-drajoary tamindrinika. Fa momba an'izany ve nandehana aneny aty io? Heverindry fa tsy manona ny fonay moa ry Lalaina no mahita andry ohatrin'io. Olona mba manana ny mahizy azy ihany ane zahay. Kanefa tsy mampandry ny sainay mihitsy ny mahita ny taranaka mijaly toy izao. Ka ny fomba ahoana mory neny no andozako andreto zanak'ireto avy amin'jery? Tsy ho tsarainao vehivavy ity tena? Iangaviako rajoary re andraindreo zazy ireo zafy kely nene reo dia anaika amin'izany ve data ho nenika? Ary ahoana koa nefa ny amin'jery iny mihitsy manimba andrika. Lalana efa nisafidiako izao ka ny tena tsara dia aleo anohy amin'ity lalako ity ihany ka. Inona ny tindria viana ry Lalaina? Tsy ho diany ary neny aty amin'jery sy ny zanako ny toerako fa tsy any aminareo intsony. Hitondra andrio aiza ary tia mafisany dohandry ity ry Lalaina. Tsy hitondra lavitra angamba ry neny izao. Kanefa aleo aleo izao ihany ka. Safidy nandraranareo any lalana tsy maintsy isorako. Sa ve moa any nandry rehefa izanyko? Laha ny andro fotsiny taty raha izany. Fa tinitra aminay ry neny mandrosoatra any. Okanga aloha eto ihany ka. Mbola lavitra raha teo ny lalana moto ka tsofo rano andeha. Dia tsy mba nitsaka ny tokotaninay akory ve neny? Aleo re ho zokony ao aoriana retsy Andraso. Anty ty ny tahiry keliko anapiko andry. Saotra neny Ary avelo amin'izay andeha fa misy azy izay ny any an-tanàna. Dia mampamangy any ary mitombo fahasalamana ny ankizy retsy misaotra neny Ndry, tomba tonga aloha sady tsy mamo. Fa ngaty eo mamy foana Asako efa mba nanao izaka mafy mihitsy ange mba hidiana amin'ity fakapanaty ry Lalaina. Reny reto ny vola matiko andro an-tany. Ay ary toa nahazo vola betsaka ianao? Mba nandeha indray aloha ny tsena androany. Aikosako hitako androany ho any baika rehetrarehetra misy ny vola ny lehilahy koa raha ngatsy boky herintaona izany zao venao vao mahatsapa an'izany so fa tsy mbola tara ny fahatongavan-tsainao aloha
ka nidoninao mafy mihitsy any eny am-poka zay ny natonga nahetsika mafy. Faly aho rehefa ny alaheloko sy ny fahatsopana tenako taminao. Saingy izao ry jery ahoana ke? Tsy vita ny tolona indray andro sy roa andro fotsiny izy ity fa vao manomboka izao ny fitadiavana. Ka inona ary ny tianao tongavany? Hiady amin'ny fantransika ry jery hiady amin'ny tifisiana lavato. Ka santatra ampavarany fotsiny an'io e. Fefanteny aminao fa hitako ampaika eny amin'io. Jery zao avy mahatsapa fa tsy miady rery-tsony. Tsy maintsy zasenao miaraka no miady amin'ny endrika dada. Ilany ny andrandry izany fanampianao izany. Zao ny teneniko anao ry lalaina. Ahoana ry Jory? Opory foko amin'ny ratsoary rainao fa afaka mijoro ary tsy arak'izay fahafantarany afony tany Ambohimanandray akory. Jery manana amin'ny mahisy azy ny aty. Vao miatomboka ny ady ka apetrapetraka tsara aloha ny tokony atao. Dia inona ary ny tokony atao izy ianao? Ampitomboina ainga ny reto voly reto. Varotra any aloha ny aingana amin'izany. Dia andeha varotra ve izany ianao? Mazava ho azy. Nijery anao ngery Marity. Ohatr'izao fiainantsika izao ihany hono ny atombohan'ny zareo ireo. Izao nefa ry zareo efa manana mangazay mpamingady. Maniry sy mitsiritra tetovy aminy aho. Eny tsara aloha manana tanjona ray e. Saingy tsara ihany koa mieritreritra izay lalana tongavana amin'izany fa moramora tenenina eny izany. Eny efa fantatro fa ny fiainana tsy ilaozan'ny olana madinidinika. Ary mandehana ry aloha mba laivo ny varoko fa teny efa noana mihitsy anie izay. Hay tokoa. Rehefa avy mihinana dia dinidiniantsika eo mipaika hoentina momba n'izany zavatra rehetrarehetra izany. Eny ary. Mba omeo rano aloha voasolo sotroko fa maina mihitsy izany tendako izany e. Tiariny ranao e. Fa aiza nefa izao no tena mbola eninao manentena anao e. Ohatra mbola tsy mety afaka mihitsy aly manevika ato tratrako ato raha matoa. Fa aretin' inona raha tia mahazo anao ty Rajoary? Tena lany aiky mihitsy marina. Aiza ve ka efa ho ray volana sy tapany ianao izao eto am-pandriana ihany. Efa tapitra nijery anao avokoa na ny dokotera na ny mpitaiza. Nametra tanàna teto ny mpiandro nefa tsy niova tsy mivalivalo akory ny aretinao. Ka ianao azy zany ry mitsabo zany no hitanao dia kivy ianao. Maika moa fa izaza ianjadiny izao aretina tsy fantatra anaran'izaoko. Satroka mihitsy aho sitrana soma tsara dia mba hanao an'izao rehetra izao reniny saingy ho afaka ho aiza moa ngamba miandro fahafatesany. Aza mirediredy eo Rajoary aiza ny tany alehanay raha tahiny ka lasana tokoa ianao. Mbola betsaka anie ny ilananao fa izao tokoa lasa ihany ho ansaiko raha ngaty. Fa ahoana? So dia mba tsy nilalaina kosa ary tia mahazo anao ty vehivavy adaly ianao raha matoty mba misy saina ihany ve ianao io sa tsy misy saina iza reny mahalala sao dia izany no mahatrotraka anao tahakyoko. Raha sanatria ary ka manahirana anao zany ahako izany dia niteniko ariana fa aza ny tenako fantatrao tsara ny hery voasolo ary hitanao ny zavany sy ho teto izy ny ala teto fa tsy za akory nandroaka azy. Saingy ny safidy nandrarana azy ny hitapikirany ka ataoko ahoana moa. Inona tsoa no azoko atao eo inona tokoa ary Rajoary no mahatonga ny lalaina isisika mafy amin'iny jiry iny dia asany re raha matoty ontsany nahita azy efa mianaka kely tany amin'ny dokotera izay tsy vitany zara raha voakarakary reto ankizy fa hitako tena tsy ampy sakafo mihitsy. Ka izay no tiako raha izany foko izany ny voasolo no ampiarina dia tena kosehako tsy ho zanako mihitsy ny lalaina iny aza manao an'izany ianao Rajoary zanako vavitokana ane iny dia ho vitanao atao an'izany ve? Ka manala baraka manetry voninahitra solo fa anylavitra any izy ny monina fa tsy ety amin'ny manodidina ety asa fotsiny angamba izay tondro molotry ny olona teo raha hoe teto iny mipetraka. Zaza mba saika anterana sy hanondrotra voninahitra kanefa ety ataony leo miadany renireny ka mitady ny fahoriana. Aza tositosika reny ondribotry Rajoary ny ondribotrinao manary tena any akady fa tsy nisy nanosika azy hoany afa-tsy ny amavainandohany anjy. Ka tsy efa nataonao daholo ve fifampirarahana taminy? Ka ianao reniny aza tsy naharesy lahatra azy odiko
fa zao e efa nahita hevitra ange lazao hoe aloha ianona tadidinao moa ramsenary mpampianatra ny lalaina tadidiko iny fa manino ka nafindra ny fanjakana any Paris be izy mantsy zao ary monina ny sady avany mihitsy eny ho tadiaviko izy dia any zay no niresaka ny tokony atao zay ataonao anka andeha ankorondamba aloha ranga fa ilozako kely vetivety ianao eny ary ohatrina ny tokony tony anany tony madama 200 ny toko 300 ray tondra ianao manahoana ianao madama tadidinao sika le tafaraka teny amin'ny dokotera iny ay ve nao ihany sanany tsara fa misaotra somary lasa miova zany ianao dia tsy tadisy fa zafady fa ohatrina zao ny tokony tony ovitony 200 reny ka to lafo be izy zany tsy dia misy firy izy reny zao ko sady zao koa nge tsy mamboly fa miantoka ay anaovy rotoko ary ahy mba anaovako lasoko an'ilay piso kely koa ireo mifanarakaraka ireo atao ay fa nga tsy asiana karoty efa misy any an-trano ka ary tsy hitondrana nanga ianao madama oay tokony hitondra mihitsy amin'izay tsy mivezivezy aty an-tsena tsondra pitsy fa tonga dia mahandro ka eo ary ento reto anatsonga faran'ireo ataoko aminao 700 izy rehetra ireo ataovy ary tia mivolako atray ary to vola be tsy manana madinika anga ianao madama tena tsy misy afa-tsiny mihitsy atiako ento aty ary takaloko vetivety eo aloha piso mipetraka vetivety ty zazy ty ko tsy misy ivarotana mihitsy maninona nefa raha entina manaraka anao izy aloha ka sitrana hoe tonga vetivety ka io piso io jerijery eo vero andray indri ve retsy ny miambina n'io zandrindry io takizay za mihitsy no nandena nakalo an'ilay volaka efa saiky tsy nahita mihitsy madama aleo ary atakaloko fa ohatrany sahirana be zany ianao ka efa nahita ka ary marenina amin'izay ry piso andray mampalahelo iry jery azy andriny nytingatsy ohatran'izany fony manadala tena ny tsisy dikany fa zao tokoa tadidinao moa le resantsika teny amin'ny dokotera iny le momba ninona moa zany ka le hoe fandrindram-piterahany fa o zao hitanao zao no fahasahiranako amin'ilay zazako za zeto mifanaka fotsiny mahita anareo efa mianaka fa tsy hitako izay ataoko raha zao angary madama mbola hiteraka dia ngamba dia hitapikitra tsy hiala aminay mandrakizay ny fantrano sady mahakely aina ngeretsy io miteraka amin'ny sesisesy io avy eo ianao tsy salama dia tsy afaka miasa sy mikarakara ny tenanao mivady aman-janakao mitokantranonao dia mivary lavo amin'ny fahantrano eny marina mihitsy izany madama sady ny anay lerangah vao vizana avy mitady volaka tsy homena fahafapo amin'izay tadiaviny dia mamo andray kosa nefa nge dia samy vizana avy mitady zao ihany manao mihitsy aka patrouille hevitra ry hafa tsy teo tonga amin'izany mihitsy inona nefa ny manakana anao tsy hanao fandrindram-piterahany atoroy aho atoroy an'izany fa tena tseko nge momba n'izany madama zao eny amin'ny tobi-pitsaboana no manao fandrindram-piterahany misy fanentana nataon'ny tompona andraikitra mihitsy fa mahagaga nge tsy ahafantaranareo an'izany mandehana makany dia ho fantatrao ny tokony ataonao dia aiza ho izay ty nefa ny misy an'izany ao amin'ilay dokotera ny fanenantsika ihany reny ianao ihany dia afaka misafidy an'izay fomba tianao tao le dokotera aveo mijery fotsiny hoe mety aminao le fomba safidinao na tsy raha hitany fa tsy mety aminao dia manoro anao fomba fandrindram-piterahana hafa izy misaotranao madama fa tena hoany mihitsy raha vao misy fotoana kely aza tao ambanin-jafatra retsy ny fahasalamana marina izany na mijery ny atsara terehanao fotsiny aza dia mampitsiritra mba teo toanao ana dia efa niteraka telo azy ka za tsy inona efa mampiasa dia milamintsainako dia zao hitanao zao misaotranao nanoro-hevitra reto ary ny famerim-bolanao madama veloma ary dia mahitany so misaotra ohatrina ny kapoaka ny tsaramaso leny 5 telo reny oay raha misenaro marina
iza tokoa moa ny eny sy tadidiko fa ny anarana ny lalaina za le nampianarin-dramose tao amin'ny 3e AF iny tany Ambohimanandray tadidin-dramose ay avy any Ambohimanandray ay tokoa lalaina anaranao zanaky ny filohan'ny ray aman-dren'ny mpianatra zay indrindra zay vao tadidiko tsara tena zay tokoa ramose zay dia saika tsy tadidin-dramose ny olona fa angamo nareo lasa nifindra-tika mbola anika zany nanambady dia aty no mipetraka ndray retsy nanambady sady eny ary izy reto zazo reto zanako daholo ireo tia vavy tia ny zoko indrindra dia tia lahy kely tia no manarakaraka tia minono tia ny farany retsy ry lalaina fa inona loatra no namaka ny nanambady tsy naleo ve nakabesia aloha vao niditra tamin'izao sady mba nita fianarana ihany ve retsy dia manao terapitra ohatran'izao kare ramose tsy hita re ramose fa vokatry le fitiavana daholo izao fa nga tsy mba mila anareo tsara ny vadindry efa manao izay ho azony atao koa izy fa ny fiainana mihitsy ny sarotry anisan'ny mpianatra mahira-tsaina ihany lalaina fony mianatra ka nahoana no mivarilavo ohatran'izao mba hampiarina amin'ny fiainana koa reny nampianarina anao reny fa fotoana ilana azy zany zao indrindra le tovavy tsara tany kely iny fe retsy dia zao sisa ny efa rany misy ampiariky mihitsy reny ka saingy misy koa tsy ilana akory olo mba hita amin'ray indri ve retsy zao mahazo indri zao sarotra be ny anazavan'izany ramose fa ina aloha no atao anao azavily aloha ny resaky fa raha iza retsy no eo amin'ny toerandri dia ahoana ramose dia aleko miverina any Ambohimanandray eto aparibe nge ka kely vola ny olo le tsy adalan'ny olona eto akory ny mamonjy tsena any ivelany any ka efa eto aloha zao dia eto no atsarainy ny tokoa fa zao retsy mba hitadiavi-panofa ny tranoko ao andrefa-tseny raha afaka maniran'izay trano izay indri dia ifanarakintsika amin'izay ampahany mety ho azo indri ay tsy mampanina mihitsy zany ka mazoto tsara be nga heverin-dramose fa tsy atao daholo aloha izay azo atao azom-bola fa mafy ange ny fiainany zay kosa aloha ka lazalaza ho ary ny mombamomba n'ilay trano sy ny vidiny ary ny fanarahantsika Deu dia desvavo Vaina Urmoa Idiraingana fa mamenatra olona fa iza moa olona nametra tsy andozy revoko e midira fa maika anety varavarana miditra moka tsy mahatsiaro sambatra mihitsy zany jery raha tsy misotro toka mazotry ny araka tabitra lafotsiny aka raha preventra Zamaria dia nasoa daholo koa ny akambatra rehetra dia Jésus parta manambola zany Zamaria raha izany dia nafaty ohatriny ianao androany Silis ka tera silis zila ka andro abalala fa tsy sanjila amin'ny ahoany reto adsenako fa ngainao tsy nandeha tany amin'ny rasorsa le natsoky teo am-pelokany iny ka tsara misy any ay aiko zany mba nitondra volanody ihany ianao raha izany ko dia efa laniko akely iziko andray ry jery fa laninao ahoany firy andro ve zay dia ohatran'izany foana efa impiry moa any laza taminao fa tsy aomby aza ny oloka tsy misy dikany andanianao andro io raha tsy domy dia ramy dia inona koa fa ngay ianao tsy mikaramy ka na mikarama na tsy mikarama fanga zany atao amelona raha tsy ianao ka zaza sady mikarakara ny ankizy sy ny atao trano no mbola manampy ianao mitady vola efa mbola zao ihany ny ataonao marero ragavas baky tany amin'ny rami re ary valala zany izy ko ty rapiso rapiso mbadiny ray ny vitana dia mitondra vola baka be mody io faty karatra boky io ve no everinao hitadiavam-bola melomana anay tsy mba manaiky an'izany kosa raha izany dia aleoko mody any amin'ny dadasineny anenenako ihany tsy tonga dia nanaraka aneny ka mba dia anafaty ako fa sy raiko zany zavona ve napakisoatra isandrano sanandro eto sy mety
so dia efa veryrova ianao rery koa raha vehivaveto aikosa raha voalazy ianao a folo dia isany miditra atao amin'ity trano ty ampidiry izay ampidirinao na firy fa tsy raharako ajany keo ny ankizy dia izay ifanarahnareo eo sy maraika zao kosa fa zao zarao dia zao ny ankizy raha izany karaha zarainao isa hatramin'izay mety efa mitsaika ty akiboko aty koa no zay tamasoko iana aloha ny roko zay vao mitsaika ary sy fantatro nahoana ny toisainy izay vao mitsaika ka raha mahafeny tenanao ianao reny isan-kariva dozidosy ireny ka tsy mikasika mihitsy dia marina izany noho izany dia zarao amin'ny fotsy miankatra ny ankizy fa izay no tianao fa tena tezavo koa misy veninao ny lalaina dia tena dia tokoa zany ianao ny ary efa izay dia izay leo anao fagaro dia zao amin'ity androanao iny izany ianao aty milaza fa mbola vao mitsaika ny raiko rahanao izay ataoko hoe aleoko mandeha na dia ho lazain'ny olona andeha amin'ny safy aza lalaira inona so dia tatoza rendroka pikantraiky le lavoko ray falandre amin'olona rahaina aza-pamandery alofa tena iova ny jerikely andrendra zaka tsy hivalana io raha ianao io no iove tena marina ro afa iova ny alina mitondra fisainana mandehana ianao matory fa avelao aho eto ihany ametraka an'ity lamba eto ty atoreko dia zay manao any ianao ramose lalay fangatsy mivarotra za zao no tokony teny hoe ngatsy nampianatra ramoseko raha riva vao mandeha anyka ka mandrosoa aloha ianao ay ve ty izany trano izany efa avy nanontany ianao teny ampianarana dia natoron'ilay mataminy hoe lasa ty ianao tsy maintsy mamoa azy ty isan'andro aho mba hidiran'ny ainandro izay aloha efa rotono izay izy ty no nangady aty teto tato aho no nonona fony mbola tsy nanambady re dia efa navita trano eny akohona eny zahay nanan-kevitra fa aleo amity ty trano ty ka araka n'le resaka ny fanaovantsika amin'ileo hoe haneran'ity trano ty manko ramose nahita bivity anga sa hoana zao jerenao tsara fa mbola tena tsara daholo na ny tafo na ny lalitra mipetra-potsy teto izy ty nampanofaina fa tsy nisy mpanofa maraka androany ka sao dia misy matoto tsisy azany ka tsisy misy ato asako saika laniko tato any atanorako fa tsisy matoto zany mihitsy ato sady mbola miampy tokotana raraka be ihany ko dia ahoana zany momba ny vidin'izy ty fa efa nahita olona hivita say nga ianao tsy maninona fa reny efa fanarahantsika ireny ihany anjaranao ary raha lasaiko ianao fa zany mikasa ny hividy azy ty ianao ino inona ny tokony hagaganao amin'izany sa ve verin-dramose fa tsy ho voavidiko izy ty ny aloha tsoriko fa tolo-botsitra no handoavana ny vidiny efa nanako ny vidiny tadiavinao satria iza ihany no manera sady mividy dia nalako ny anjara tokony omena indray aloha ny tsy namposiko fa na izany aza tsara raha misy vavolombelona ny vahatro ifanaovantsika dia amarinina eny amin'ny komina avy eo raha izany dia hikarakara mpanondro aingana aza alefanao tsony ny trano sa mila vodiondrom-barotra ramose matoky ianao aka olona mahafinaritra be io ve dia tsy atokisako mba ohatran'iza tokoa ary zany vadinao zany tsara noho ramose ve ahoana koa ary samy fanontanian-dramose izany tsy zany ao fa mahony anany mijery andry mino aho fa volany nangonindry zao zany voly zany fa tsy volany arahanareo mivady ny ary akory fa hoana ny afantaran-dramose an'izany fantatro fotsiny ohatrany te hikarakara be andry zany andray ramose fa maninona ny fihinao toy izao tovavy kely mahafinaritra kely toy izao ve dia avelako mpitehan'ny fahantrana kosa
efa mananjanaka telo angiara am'se sao ianao diso lalana. aha rehefa mahafinaritra any reny a dia tiako azy ny zanany. O ramse a mivoana be nge isany resaka izany enoko sady aoko izay ny famihinanao aka. tadidio fa tsy nitranoko ihany no ataokaonao ry lalaina. Fa mbola misy inona koa? Mbola misy ary zava-dehibe kokoa noho izany atokako anaoko ny foko. Azafady madama fa hitady an-drano senary za io. Vao hitady azy ianao sa efa nomeny fotoana? Zany hoe ny fanao fotoana tany am-pianarana izay mianaka dia tsy tratrako tao ntsony izy moa ka neveriko efa no dia ty. Olona ary ange zao no nanoro an'ity misy anareo ty. Ka mandrosoa ary ianao aloha fa izy zao mbola tsy tongako. Eny ary raha tsy manelingelina anaoko. Mipetrapetra ary ianao ka anaovana kafe ianao sa anaovana inona? Aleo zao ihany fa aza misahirana re ianao Ohatray oka aloha raha kofako lampy ty zazy ty. Fangavo natory izy zany sarotra patoriana mihitsy izy fa somary seriserena kely. Io angaha moa tsy vetivety ihany dia ifondray Ohatray fa ino ty mampisento anao ramose? Mijery anao mandrakotra an'io zazy io dia mahatsiaro n'ilay zanako vavy tokan'izay. Maninona? Sy niaza raha ny tadiavinako. Manana olana angaha izy zany? Manana olana mihitsy. Ka momba n'izay zanako izay mihitsy anie zao no nampifanatona anay sy ramose satria tsy hitako intsony izay atao azy. Ay ianao ny dadan'izany lalaina mpianatry nary zany? Za mihitsy ka. Rajoary moa? Izay indrindra. Faly mahafantatra anao a tompoko. Dia za koa mifaly mahafantatra anao madama. Sendra mifetsona efa nitantarainy nary ato koa ny olanao amin'izany zanako ao zany. Ka atao ahoana moa fa sendra n'izay zaza dala mivadika ato io ka kosa sasatry ny miaina anaty fiadanana angamba ka mitady raha ohatrany raha insafilenena. Kosa manina nefa izy aloha raha avela iaina amin'ny fiainany rehefa tonga saina izy ve tsy ody ihany. Ory madama ary ty fahafahambarakako mba olona tsongon'olombolo toy izao ihany ave dia nahoana anao hitsambonina amin'ny fisainana amin'ny rehefarehefa amin'ny tany Andray raha zao fanombanako anao zao dia tena olona manan-katao mihitsy nareo. Marina mihitsy ny ianao madama. Saingy sao mba misy tsy fankazahoan-kevitra ohatra eo aminareo mianaka ka nahatonga azy nanao an'izany. Inona koa fa entin'ny hamavanandoha mihitsy izy na azonodin'le tsy valahary iny mihitsy. Tovolahy tsy haninitsy aninona nge zany madama ny aloha tsy hitovizako hevitra amin'olona ty resaka voninahitra ty nareo aza mifanalavitra ka inona moa no tokony hanomban'ny voninahitra ao amin'izany? Ianao marina madama tsy ianao no mahita an'izany fa angamba ianao tsy ahateny ntsony. Fa ahoany? Ka na ny akanjo eny akodiny aza zara raha mahatafy azy sady fanampin'izay ndray mahay mihitsy. Amin'izany ny zana misariniko bordambo. Olotra izao ihany ve dia hiteraka 400 aminao? Kosa raha izay ny safidiny inona no manakana anao tsy hanampy azy ara-bola? Zanakao tokoa ve moa tsy akarary anao ny jery azy amin'izany? Ny vola kosa indray aloha madama tsy miraratra ara-pona amin'ny olona maivandoto ireny ny vodiny any aminay ihany ny fafodiny ny aja mamboninahitro. Ianao kosa nge zany tsy mahita fa tsy ny aja mamboninahitra tsy mahita fa tsy ny tenanao ianao ka sao dia mba tany no antony nitrangan'ny olana. Ka raha azoko tsara zany mamerahany azoko iny zany ianao io. Azoko ny zavatra ny ainany ka nahatonga azy tsy mety ody intsony. Raha zany fiteninao zany manko dia tsy refesy mandihy dia ianao raingy. Tsy anjara anao mihitsy ny mitsara ary madama. Inona koa ny ara ny tokony resahako an'izany taminao? Fangaha moa zany misy afenina ary amiko areo ka ndefa tohatra ny tsy afaka any ampy mihitsy ianao zany. Eny ary tompoko. Raha tsy mifanena zay sy ny vadinao dia lazao izy fa tonga teo ny ahy. Eny tompoko. Lasa fa velominareo mianaka. Mandra-piona ary. Andray tena faly mihitsy ary tsy mahita anareo mianaka kely tonga tiako. Fa tena niova be mihitsy ny atiriny eny na izany aza tadidiky foana ny lalana. Efa manamboatra trano daholo zao ny olona tiako. Hitandry ihany ny ety fa rehefa ririnina be rivotra sady mangatsiaka. Zay aloha efa mandroso kosa ny tanàna raha izao fahitako azy zao aloha marina mihitsy aloha zany fa inona no ataoko anareo mianaka kely vao avy nanokona katsaka mihitsy azy zao ioko. Atena mpitona ohatr'izao koa moa veriny eny. Inona no masaka amin'izao?
fa andrio ary lalaina to mba efa nahazoazo aina tsy ohatra n'le nahitako andry faran'iny mihitsy. Efa misy fivoarana kely zao reny dia mba hikarakarakarapanondra fa efa tara mihitsy azy zao ny momba n'izanyko. Haka ny boky mpianakaviantsika ny atondiana io averika andry rehefa vita ka raha tadavin-drajoary mandritry ny fotoana mahany andry le boky dia ahoana? Ka neny ve zany dia tsy mba afaka hiaro amin'ny dada mihitsy zoko no manana kara-panondra amin'ny maha-olo-pirenena efa tara azy zanyko. Aizany misy taratasy hafahafahako manao an'izany raha tsy omenareo any boky mpianakaviana nefa ka tsy mila gidragidratrony ary lalaina. Reny ndre lasa nitsoaka tsy nisy fitenenana tamiko na dia indraimbava akory aza. Ohatrany hoe zany nampirisika andry, zany ny androna amin'ny vavandrainareo rehetra teto. Mazava zany leo ary dada ho avy akako an'izay boky izay fa rehefa tsy hanomena iny dia tsy maninona fa hindrasako izany dada. Zanga moa nilaza hoe tsy ame fa ny amerenana azy no tiako fantatra. Aiza morona iny no afantarako an'izany rehefa vita fotsiny dia ateriko aty. Lozako vetivety nareo mianaka kely fa hakan'izay ao an'hevitra iny ary nitatako piso kely neny nonina taloha. Mbola tsy misy miova ny fanaka fa dia mbola reo amin'ny toerana mahazatra eo daholo. Toy ny gorotony tony tsy dia savoka fa mangirana azo tarafana foana. Ny fandrimbona amin'ny kiosika antony izay ankizy taloha. Mety mbola mifandrimbona ny zandriko fa zany tsy teo eo. Tato ny efitranonay ankizy. Tsarako tsara fa efa voavoatrako ny hitako rehetra tamin'ny aly. Efa nataoko teo am-baravarakely. Dia ny andro izay efa fantata hilatsaka fotsiny dia ny andro ny fotoana hikatona teto. Mody ny sary andeha hivoaka kanjo tsy dia eritreritra an'izany tsony aka. Toa tsy nitondra afa-tsy fahoriana ho any vokatr'ireny. Fiainana ohatr'izao tokoa moa ka ilozako ary amin'ny faritra fantrana ary. Maninona moa raha mijanona amin'izay? Mila ho fahaizana kely koa jery fa mitady hiverina amin'ny fomba ratsy ndraika. Andray, fa inona koa tomany andry maninona? Eo ary ampononako dia ahoana izy dara mijanona? Si za koa tia manofy ampitorana eto fotsiny ka. Efa lalana amin'ny zavitiako izao ka tsy maintsy amporofoiko fa zakako. Andray, nilozako tato nareo mianaka kely. Mbola natsondra zanany ary etsy nanasa botifotsy izy dia mbola niarana n'olana botifotsy izay. Tsara mihitsy kosa nge ny andro sady madio ery izao ny rano. Lalaina, ahoana ary neny? dia fiainana ohatr'izao ve reto dia atakalo ny ry aminjery? Aleo ngariny tsy voana sy ho tonga amin'izany ny resantsika. Fa inona loatra ny mahafatifaty andry amin'iny jery iny? Zakako ny fiainako matoa tsy mitaraina. Hitaneny ihany anga le boky? Ity retsy le izy kosa. Dia avy malaky fa zaho tsy te higidragidra amin'ny rainareo vao vita ny ilako azy dia ateriko aty. Fa aleo angatadala n'izay rineny fa mbola hitanao ihany fa lavitavitra pari. Ento retsy reto ankotrandreto ho an'ny ankizy misaotra rineny veloma neny. Veloma ary ndao ary. Aza toa fantatry dadakory hoe nandalo teto eny ary ndao ary. Manahoana retsy saika tsy tahaditiko fa niova be Zany ve? Manahoana ianao madama? Aiza koa dia niova be ahoana koa? Niovako lasa nahazoazo aina. Metimety mihitsy ka. Dia zany ve ny fahitanao mijery fitaratra dia hitanao zany madama tiako nge mba be vazivazy. Aiza koa fa zao tena nahasoa le torohevitry madama iny fa misaotra indrindra. Zany ny andriandry anao andalo teny an-tsena ihany akanjo ianao tsy nandalo mihitsy dia tsy ho tafaraka tamiko ety amin'ny kominy izao sika. Faly ary rehefa nitondra soa anao ny torohevitro. Tena tsy naposiko hoe tsotra sy mora tahotra ireny le izy ry madama. Ve ka pilina kely ray atelo isan'andro fotsiny le izy dia arahana rano kely dia izay. Sady tsy mangidy fa mora telona koa fa nampan'izany. Zany mihitsy. Ny azy aho efa mahazahatra any mihinana azy alohan'ny misasa maraina. Fa ho lasa ny vadiko eo amin'ny 5 dia mifoa.
Mikarakara ny teniko aloha vao mikarakara ny sakafo marany anay efa mianaka. Tsaratsara tokoa mantsy hoe raha hohanina tsy tapaka amin'ny ora mitovy ireny mpilina fandrindrana ny fiterahan ireny. Dia nandaitra aloha sa tsy nandaitra e? Oay, ka zaho hitanao izao efa handray 7 volana izao ny zanako kanefa dia tsy mbola be voka ihany aho. Tsara izany. Tamin'ireo zaza 3 taloha ireo nefa vao feno 7 volana ny zanako dia efa mitsaika ny zandriny. Fa tena nandaitra ilay mpilina kely fa na izao fahitako andry izao ihany aza retsy. Fa mihitsy mitaha amin'ilay teny etseny iny mariny. Ka efa mandry aloha izay ny amin'ny tsy hiterahako tsony sady vitako ny adidy amin'ny mampivady. Milamin-tsaina fa tsy misy tsony ilay fifiretako aina isaky ny bevoka. Salama zao e. Ka izay ny tanjona retsy fa anaoina ty amin'ny commune tokoa ianao e. Mikarakara mpanondra fa efa tara taona vitsy azy zaniko. Ary ianao? Za indray karakara ny kopia anjanako fa ilaina menona dosie any ampiasana ambadiko. Ay, fa tsy andao korana fa mbola maro zavatra atao dia mamerina ny fisaorako anao madama. Miary manaraka indray tsarovy ary efa miaraka amin'ilay namandry isan'andro indry. Eny ary. Iny izany ilay raha misy tompontrano. Ie. Fa mbola nao inona ty indray ilay riny e? Nanatitra nyity lakile faharoa izy amin'izay sika samy manana ny lakile an-trano. Ay, anatitra lakile dia efa mila tsasakadiny nareo miresaka eo foana. Ka hitanao ihany fa mpampianatra ve tsy ho be resaka e? Hafa mihitsy ny fijeriko ny fihetsika ilay ritory lalaina. Mino fa tena misy zavatra fa hafa mihitsy ao ambadika eo ka. Jery fa fihetsika hafa ahoana moa? Izao malala. Efa manambadika io izy ka ahoana no ifanadalako amin'iny eo masonao? Tsy zazakely ny ary lalainy. Na ny fomba nazonao n'ity trano ity koa raha mbola tena misy tsy mazava amiko mihitsy anie. Raha izandray dia tsotra. Ninona? Zany nasaina neranyity ka misy ampahany azoko raha lafo ny trano. Zany efa nividy azy ka azoko tamin'ny vavany izy. Na izany azy tsy matoko lolo mihitsy aloha mason'ilay reo ohatrany mandro mandinika anao reny. Sy verana ny tokony atao amin'izay ireo izao ny tokony fandiniantsika e. Tsy zavatra tsy misy fotony ihany akory. Na izany aza ho za tsy mila ninina vanondrafilako izany e. Izao no tokanao ry jery Inona? Herim-poko manontolo tamin'ny varotra no vidianako an'ity trano ity. Ianao efa sady sanandrokana efa mianaka. Rehefa tsy te hipetraka iaraka aminay ianao dia tsy manina fa mandehana amin'ny forotra manofa ny trano raprosiany ihany. Dia amin'izay tsy misy manakanakana tsony ny fiarahanareo sy Ramsy. Inona no idiran-Ramsy amin'ny fiainako e? Azoko aloha izao ny trano. Manana ny trehana ny lohanay izay efa mianaka fa tsy voatery mitambitamby aminao tsony. Na iasy ianao na tsy efa niraisiko ny andraikitra rehetra ampivoatra ny fiainanay. Tsy miantehatra an'izay avy any aminao Lalaina. Mba fanahina ainany iny ateo fa sady hitarina sy atao amin'izany fandatsana ohatr' izany ty resaka ty. Vadiko ve moa tsy mba saro-piaro? Ka mba vidiana ihany ny vavavoaka na izany aza. Eno tsy manana indray ty no mitady havinako. Io ary rehefa tsy eritreritra n'izany tsony e. Enao anie tena tiako e. Ary tsy misy mihitsy vehivavy atakaloko anao. Izay ampisonitra ny fiainantsika izao ny tokony hitadiava-kevitra fa ajanony ihany izany resaka izany ka. Marina mihitsy izany anao izany. Fa izao hoe manana vinavina anamboatra sarety izay hoa za. Fa ny vola haingana izao tena mbola tsy ampy mihitsy. Ka sao dia tsy ho vitanao izany. Tsy mora ange manamboatra sarety Ka sarety hoentina miasa hitondrana hitana ny izany ry lalainy fa tsy ireny hitarihan'omby ireny akory. Io ihany koa nge no nanangonako vola netiko namelomana anareo hatramin'izay. Sady mba fikasako koa ny anamboatra maromaro mitovy amin'ireo amin'ireo efa nampiasaiko taloha ireo izany. Dia mba hampanofaiko amin'ireo namako ireo koa mba hitadiavana lavola koa. Dia ataovy ary aloha izay hanangonanao vola e. Ny tokotany io malalaka tsara namboaranao trano fiasana. Ary ianao ty izany mbola no hivarotra foana. Ka fa hono? Sady hanampy any marety aloha dia mba hianatra fiompiana kofaka nanofy ao aminy koa e. Rehefa haiko tsara ilay asa dia hiasa tena amin'izay
dia ahona izany ny fidiram-bola sy ny sakafontsika ato mandritra izany. Samy mitadiko. Asa angezany ataoko izany fa tsy fandaninandro e. Ka ny veriko fa tsy misy karama koa anie izany. Fa ianao izany aninona fotsiny ka? Sa hiandry izay azoko fotsiny? Eny ary re. Mazava izay. Samy mitady vola tsika roa mandra-pahavelontsika teny. Izay? Ie. Azonao tsara ny tiako atongavana. Ataovy mazava ao anaty lohanao fa raha tsy miasa tsy mihinana. Eny re. Dia andao ary andanindany mandrety etandrety e. Ohatra ny variana be amin'ny resaka eto fokontsy. Nahory Efa makaiza foana moa ianao tirinary a? Makaiza hoany mitady vola? Dia aiza izao izay vola nentinao ka? Ohatriny any tianao ameko anao? Tsy nieritreritra ny angataka vola aminao fa aseho eo fotsiny raha misy. Ty ary misy roa alina aloha meko anao e. Ividiananao lamaody izay sakafo ankafizinao any. Fa vola avy aiza ity? Hoinonao izay nahazako an'iny fa ino meko anao iny fotsiny izy dia izay e. Eto aniny ianao fa tsy mila an'io ahy e. Andray? Tapy-maso amin'izay zavatra ratsy ataonao any io. Sindra, zavatra ratsy inony? Henoko tamin'ny mpianatra tafaradalana tamiko fa tsy mampianatra mihitsy ny rano senary fa mikilavaka foana. Inona? Ianao nefa miala atao trano milaza andeha hiasa. Resaka mandeha otrano izany ve no entinao manokatra ady amiko ry Sindra? Ary inona koa tia amin'ny patalohanao? Maninona? Totaina koa. Ay sary izay taina koa eo e. Io efa raha mahita io ko mbola lavina ihany. Kaisa, mba taiza koa raha nazoko tainako. Ome pataloha aloha ny loko an'ity ka. Ono matory angamy ora. Avela izy atory fa lazao mihitsy izay marina rinary ah. Nampianatra ianao sa nampiady akoho? Nampiady akoho ahoana ary? Marikiriko mihitsy tony. Ka raha tsy izany ve hiosona mihitsy e? Sa mino mihitsy efa vehivavy no manadala ny lohanao any e. Zay indray. Zay indray le asa tampiarinareo vehivavy. Teo aloha koa dia izao indray vehivavy. Lalaina moa izy teo. Koratsinonako. Miaraka ianao izany lalaina izany matoa tonga hatrany anaty nofinao mihitsy izy misangy aminao. Zara angaty tsy ampanginonao amin'izay roa alina. Matoa tsy miteny dia satria tsy napozinao iny a. Fa za aloha raha mahatratra. Aza manentsika aloka fa hosairanay ianao e. Ka miaiky ve aloha ianao satria fa lalaina mavariananao any e. Za tsy renao anaiky izay tsy ataoko ary ilozako isolo pataloha ianao aloha rehefa tsy hanome afa-tsy mandreraka. Eny ary fakahitsika raha izany. Fa inona ny antsony pasteranao teo raha Joary? Ka tia voaloza raha matoa. Loza hony fa misy inona? Ka tsara ho ny ara-mirosolo olona amin'izay. Andre, fahasoavana miditra izany ve ka loza raha angaty? Inona ny olana amin'izany? Omeny olona voninahitra ny ianao izany? Za indray raha voasolo sy ny toe-tsaina tsy mitsinjo lavitra. Iverinao fa mandehandeha ho azy fotsiny amin'izao nga izany raha matotia. Mbola mandaly fanadihadiana lalina mombamomba ny fiainam-piainako izany vao hotanteraka. Efa fomba mahazatra foana re izany raha angaty e. Ianao ve ho ambaka andreny efa talohanao reny? Ka inona raha nolazaiko aminao rehefa anontany any momba ny lalainy pastera? Fa loharak'izay fantatrao isiko. Ianao ve moa amoron-dainy? Moramora aminao eriny izy izany voasolo e. Za zao ve izany dia diavinao ilaza fa lasa nanaraka-olona nitady ravinahitra any Pahariby any ny zanako. Fa inona raha Joany no tena olanao ty fa tsy azoko mihitsy a. Ka za nge raha matoty hatr'izay tsy tia ho afa-baraka tamin'ny pastery. Teny lazaiko azy fa lasa nianatra ny Antananarivo lalaina zanako. Sy anao ny ianao raha izany. Ohatra no ahatra ohatron'izay androany hoe ary mba tamana ny kosa lalaina ka tsy mandalondalo ety ambanivohitra mihitsy. Ohatra ny nanentsika ary matoty ny eritseritra. Ny anao ihany izany ny sahirana tamin'ny laingana taonako. Izany no izy rehefa matim-boninahitra ka. Lalaina mihitsy no namotika ny fainako raha izany. Za ve dia andahy izany ny hoe toeram-boninahitra tolotry ny fiangonana izany raha matoty ka hono inona zao ny hevitra? Tsy mahita hevitra amin'izany mihitsy raha Joary zay ataonao any fa rarahanareo s'Andriamanitra izany. Nareo izany dia tsy mba afaka manoro hevitra anay mihitsy Ka tsy niavinao foana tsinona izay hevitra arosoko rehefa mba misy ilana an'izaniko. Zao no izy. Rehefa tsy hanoro ahy ianao dia tapaka ny hevitra. Aleo za mihitsy no resaka amin'ny lalaina. Aizy iny ny tsody aty nefany.
mody tsy mahita ndry madama vety niova lasana ikely ty sady mafy ny fiainana retsy a madama so dia le namatsika isan'andro na tonga anao niaina kely ohatr'izao namatsika isan'andro izy akory retsy izany madama koa mody tsy mahatadidindray fa le pilina kely fanabiazanaiza rehefa aiza re nao zany tsisy idirana iny mihitsy fa za manandry ka zany ve so ihany aza fa nisy an'iny mba nitazona nisanjanako tokana hatramin'izao raha mihoatra an'izay angamba nisanjanako tsy haiko tsony izay nanaovana azy fa misy inona moa madama vonina eno anao ana dia somary maimaika ihany azy izay mianaka ny fiainonao ny olako manko nahatonga nao nanoro-hevitra ka nahatonga toy izao fantatry fa misy olana tsy zakanao mihitsy fa ianao aza ohatry misamboaravoary izany marina tokoa izany sady za koa tsy mba manana nizanizy hitarainana ny ataondra amin'ny sevadiko mihitsy ay olana ara-panambadiana izy izany eny retsy tsy fantatra aloha izay fahamarinany fa mbola tsy tratrako mbodiomby hatreto izany ve hitandreo mifanadala amin'izany lalaina mpianany fahiny izany ny vadiko lalaina nanana olana tamin'izany dadan'izany io mpianatra io dia ramoseno ny karamainy lirangama ny olany zareo kanjo mivadika ny rasa fa lasa ny fanadala tamin'io le ramosehako sendran'izay lehilahy adala mivadika ato doakia angamba tsara tarehy kely mihitsy izy izany matoa mahavariana azy amin'ny alavy azy izy manonofo miantsoantso an'izany lalain'izany foana hitako ianao dia niena kely sy tsy dia nahavatra firotsony ko tsy misy afa-tsy izany ake no mibahana amin'ny fiainanay telo mianaka raha izany angeno izy zonao no manara-maso ny vatanao amin'izay ataony efa manara-maso tokoa azy izao fa tena tsy mahapetraka ao an-trano tsony mihitsy mba mampianatra ao am-pianarana aloha izy izao dia mba mandry kely ny saiko madama ianao izao teniko izao aza miheno izay fafan'olona any ianao fa tsy ho tapitra izany na dia hifarana azy izao tontolo izao dia adiadio tsara ny vatanao raha hoe tena miaraka tokoa izy izany olona izany na hoe sendra mba faniriana latsaka anaty fotsiny ny azy ka tsy tanteraka dia lasa rediridy anaty nofo sisa mety ho marina ihany aloha izany teninao izany satria tsy hitako taratra mihitsy ho azy misy an'izany kala kely izany hatramin'izao izay indrindra mantsy olona firy izay no niteny tamiko an'izany dia ho mpandainga tokoa ve ny olona retsy raha tena miaraka ireo tsy maintsy hotratranao ihany tsy ahavita ninninona ianao amin'izay ka ny tsara dia aleo no vadinao no ataonao izay iovany izany tokoa hoe retsy sady efa niainako ange izany ianao aza voazaza raha io maika fa raha ohatry ny anay misaotra retsy amin'ny toro-hevitra ndry koa moa tsy mivarotra tsony ka tsy hita ifampiresahanako ka efa miompiakofaka nanofange azy zao aka komandin'olona ery amin'ny taxi brosy izay mianaka io so ihany aza fa nifanena taminareo mianaka sitranay mba niaina ny fahasahiranatsainy madamako misaora retsy ary lasa dongadonga kely ndry izany izany ve io moa le farany ie io aloha izao ny farany fa mitsera mbola hiteraka ny aorinaniko mety izany ka izay retsy fa ilosako indry mba hampiary ihany izay toro-hevitra izay madama sao mba hahasoanao ihany aleo aloha mifampiresaka tsara dia ho hitanao amin'izay ny marina raha riva ihany dia ifampiresaka aminy afa misaotra betsaka anao velomina re mandra-peo madama efa saika tsy tratrako nareo mianaka kely azafady fa ny fanao fotoana taminao ka moa izay mahasika ry lalainy izany aoka tsy fanonontonona anarana azafady fa ino ny tia mahazo ny lalainy izao no izy fa ela izay tsy dia hifanirasera aminao tsony raha misenary fa ahoana fa nisy inona ki tsy misy ahoana marina fa ianao no anisany nahitako client voalohany amin'io asako vaovao io ikeko izany saingy raha anjony no fitiavako ny tanjonao amin'izany dia mialatsiny aminao aho fa tsy lalainy izany tsy nanana hevitra hafahafa taminao hatramin'izay satria tsy mampisaraka tokantranon'olona fa nisy ina ry lalaina ohatra nireny avy nienjehan'ny fanendry ireny ianao efa milaza aminao aho fa tsy misy nininona aza mitetika ho kilalao anao ra-pitiavana koa ianao efa manana ny vadiko sy ny zanako ampiary io fa tsy mila olo-ka fanampy indray andray asa ilikilika ohatran'izamo ahy
fitiavako anao kely na tonga manampy anao amin'ny fimpinataonao tsy nalala sasatra fa niosina mitainako mihitsy aza leandray ka tsy niterika ianao anampy fa ianao ihany ngeno nosolatsolana ny laza fa efa nanao fiofanana mpiompy akoa ka tia ampiatra izay traikefanao tamin'izany marina zany tsoroka aminao fa nahijery vadika koa aza nge tsy mahazoazo anao dia ahoana re zany mandeha ana nytokantranonao fonjena fa efa ho avy hitsenanay koa izao jery tsy fahafirin'izay vehivavy koa raha nga ianao efa azonao mora ve ny tranoko tsy rahanao mpahaotra an'izao efa saza ny tranonao no vidy nomeko anao ka aoka tsy ho resana tsony sady misy vavolombelona ny amin'izany ka aza kitikitenao tsony ny resaka efa mandry dia tsy avelanao makany amin'ny ferma tsony koa zany ny vady amanjanaka ao anamboarana ferma dia any ianao mampiatra ny ainao fa ny avelao amin'izao efa ampiany ny anarako tamin'ny namako lalaina tsy misy fo mitempo mihitsy nge zany aminao zany efa lasan'olona ny foky rangaty fa tsy misy anao tsony ka inona tsony koa zany izy adonaketo fa avelao andera izany raha joary enao mihitsy zao no tadiaviko tsy afaka iresaka amin'se tsony arinary fa tsy mamokatra mihitsy ny asany se dia ahoana ny volako any aminao volavola inona raha misia za raha joary azy ivadiana ohatran'izany zany angano ny fanarahantsika ka inona ho ny miasa efa vitanao ohatray fa ino ve raha ngaty mivadika lako raika ka inona ho miasa mivoaingana vitanao teo lazao amiko inona hoana zao izy risia nanapa-kevitra fa tsy hampiasa an'se tsony satria tsy nisy vokany tamina menakavy mihitsy ny asa nampanaovy konse lesona ho ihany koa zay ka tsy hanaraha maolo izany tsony aleo za mihitsy nometsika apodiny zanako fa tsy vitanareo akory dia ahoana ny volako vola inny asa tsy mandeha amin'izay loha no ve no andaovako vola ao anao ko raha tsy vola tsy omby paosy ny arangatiko asa atao an'izany moa raha joary tsy manana omena anao raha izay ianao lalana mody ny zorondra dia tena avezivezinareo tofiraka takalo mihitsy nge zany za zany raha azoko tsara asa atao amin'izao fa efa fantatry ny vady fe nge ny afirantsika ay tokoa ka zao ary iny misy 5,000 me konse saran'izay fanelingilena konse tany am-pianarana dia misaotra tsy ty fotsiny ve mba mahatiantoka kosa raha ty nomenao ako ka za zy efa saika tsy amine ka fotsiny ahoniny aminao rehefa tsy handray ianao dia eto ty amiko eo ty fa be ny ampiasako azy mba ampihoatra n'ity farafaratsiny fa efa mambolana ihany koa nge zay ny asa tato nakarama vary masaka aza ve raha joary tsy vao mibaka anao be loatra kosa aza mifandrebireby ry serinary tsy manana fatsiny avereny amiko indray rehefa tsy mahafapo anao fa be ny lafa azy ary lozako aloha raha fa mbola lavitravitra ihany ny lalana liako lehilahy lehibe mahihatra raha namposika ohatran'izany notoetranao dia tsy nanao resaka fera taminao mihitsy leo koa rahanga hody fa tsy ka manahoana ry jery ny fiodindreo sarety tanana efa miasa reo hatramin'izao aloha dia tena mbola tsy mahalo ny fantakiako amiko mihitsy angery zalareo ka tsy mety nge zany izay aloha mahatiantoka amin'izany ianao ka tsy maintsy mindry amin'izay ny aloha amin'izao voalohany lohan'izao ry lalaina tsy ho voatery toy izany foana ny fandehany ry jery fantatrao tsara na tonga anao tsy nahazo karaha mafiry tamin'ny ianao vao nanomboka nitondra sarety tanana ohatr'ireny kamo ianao fa mbola zatra nanao raha misy do miaraka tamin'ireo boto atsenindreo sa tsy zany lalaina koa dia maninona zao raha tsy ampatsahivina azy ny zavatra izany tafy zanyko zava-nisy ny arahantsika ny ainy izany fa tsy miforoniko dia asovy miala ry tianofany saretinao raha tsy zany dia mba somary ampitahory kely lasa hoe omena olo-kavy izay mahalony io fanindreo ka ohatra ny somary sarotsarotra kely any any izany dra zany izay ane ka samy mpinamana amin'ny famonjy ihany fa ngamo ny voatery tsy maintsy ireo namanao ihany ny ampanifanao andreo raha zany dia aleko iandraiketako ny asa fampanifana dia hianao mifototra amin'ny asa fanamboarana ihany rehefa mandeha tsara ny asako vao raisinao ohatra mety koa izany dra lalaina tsy misy olana mihitsy aloha raha ohatra ka sady vitanao ny asanao ny mbola arako ihany koa no manao ny
ka ianao tsinona mitady tsy hahafeny asanao dia apiako aloha amin'izao fanombohana izaoko. Rehefa mandeha ve tsy isika menaka avy any mba ny voka-tsoa azo avy aminy? Eny ary mety eky izao fa alaloha izany mba handeha hitady kodiarana efa tsy ampiasaina intsony mba hanaovako an'ireto kodiaran-tsareto reto. Mety izay. Ndry fa anao inona ty koa dada? Fangady tsy mba misy araba kory ry kiala kely ty a. Ohatray manahoana aloha dady mandrosoatra? Alao ve ty any fa zarako mihitsy azy ianao ny voaka ataoko. Fa misy inona ry dada? Tsy aleo ve miditra any an-trano hoe tsisy aninanao akory ao? Tsy hoany aho fa alao eto ihany fa zao anontany anao ihany ny atondriako hoe ahoana marina moa ianao ty? Fa ahoanahoana moa? Ka roviny ianao vao tonga saina hoe mbola miandry ianao mbo manandray. Ianao nify ty to tsy manana eritreritry no dia akory fa to variana amin'inona ty loatra ary? Misy fotoana te hodiny amintsika saingy maninona? Amin'ny fomba ahoana moa ry dada ny andozako izao zavatra anoriako izao vao eto am-pikajina ny fampandrosoana azy mihitsy ange za zao e. Ory lalaina fa firy ny zavatra ataontsika any amintsika moa izay fiompiana kelinao io? Ekeko fa manana ny ampy tokoa ianao ry dada. Saingy tsy te hankondoha aminao satria fantatro tsara ny toetranao. Aleoko ihany manana ny kelikely toy izao hoe ny herim-poko sy ny herin-tsaiko ary ny herin-tsandriko no ampiasaiko mba hanodinana azy. Ka mitady raharaha ianao zany ko. Any amintsika ianao tsy manao fa olona karamaina no miandraikitra n'izay rehetra ataonao any. Ary aty ka zao mba tsapako ny fahasahiranana ry dada. Fantatro tsara zany hoe rehefa tsy miasa tsy mihinana. Tsy ho zaza eo anatrehanao foana akory izay zanakao fa mialehibe ary manana safidy amin'izay ho fiainana ihany koa fa tsy ho tantanan-davy ihany koa e. Le jerijery iny ve ny manisika an'izany hevitra-avinao an-tsainao zany tady dio tsara fa tanora ratsy fiary iny ka ianao mitadiavy no atao tohatra fiakarana azahoany vola fotsiny. Fa nga moa za ty dia tena tsy misy saina loatra ry dadany dia ny tsy maintsy ny hafa no handray ny fanapahan-kevitra eo amin'izay tokony sy tsy tokony ho atoko ka ianao nge maivandoa loatra tsy miendrika vela nanapa-kevitra rery fa manjary manontsy fanao. Ezo nataonao zao? Ny mena safidy dia nanarak'izay tiako sy fantatro fa mety amiko. Tsy misy tokony hitsabaka amin'izany na iza na iza. Zany no mizaka izay rehetra ateraky ny safidiko na tsara zany na ratsy. Ka iziriziry amin'ny hevitra ao zany ianao fa tsy ody mihitsy na hosoroako amin'ny angady aza. Efa zao ry dada ny safidy tiako tamin'ireo roa natolotra ao ka hitondranao aiza nefa zany? Mangataka anao anaty zany. Mbola manontany ianao hitondranao aiza nefa zany? Hitondra any amin'ny fahaleovantenako tanteraka, hitondra any amin'ny fahafahana, hitondra any amin'ny fandresena satria fanampy no nandraisiko ny safidiko fa tsy maintsy ho tafita handray androany. Ho porofoiko aminao fa tsy diso lalan'izany azony dada ve zany? Rehefa tsy lahitra akisoka amin'ny hevitra koa ianao dia hokosehako tsy ho zanako tsony. Azonao zany ary tsy misy tokony hijanonako eto na ray segondra ary fa lany fotoana fotsiny anakaty. Velony dada. Indray zany izy raha namaly ako fa dia rentina mandeha. Andry fa iny dia mampikofokofoka anao rajoary misy zavatra ataoko izay re za zao efa sehira-tsaina mihitsy ny amoanao fa niveriko nazo tory ianao tamin'ilay tsindrona teo iny. Ka misy zavatra tiako atao sotro dia mafana aloha teronako netiko anao ty ohatra eo ary fa zao reniny mba hitadiavy stylo mandeha tsara any aloha stylo? Atao inona stylo? Ka atao inona moa stylo raha tsy anoratana fa ianao tiako to manatsafa fotsiny mandehana ry tadiavon'izay dia vao avy teo ve ianao mampitebiteby anay rehetra raha joary kanefa zao za dia andrera tena noratra eo indray zao no izy ry voasolo ny aina tsy mifametra anga tsy fantatra izay ho fiova foatran'izao aretiko zao ka mila miala sasatra tsara hono ianao raha tena andahitra tsara iny tsindrona iny ho ny dokoterako. Omeo stylo ao anaovako didim-pananana. Didim-pananana? Hay, io akaikinao io nge misy tia mihitsy ny efa nozahako teo ka tsy hitako. Mahatiarika koa ianao ty ka hitanao fa tsy salama raha salamako aloha dia aleo miantso olona iray izay tena atokisana andray atsoratra dia miantso vavolombelona.
eo no ataonao izay didimpananana tianao atao toy izay andrera-tena ohatr' izao eo indray saika ao ataoko didy miafina ihany izy ty raha matoa fa saingy rehefa nieritreritra kely aho dia aleo ambarako anao ihany fa tsy mandova iny lalainanao iny tsy mandova fa maninona rajoady izy ihany napitsoka ny fandraisana anao tsy lasa tsy tonga aloha olona tao am-piangonantsika rajoary fa moa ve tsy ianao ihany ny teny tamin'ny pastera hoe mbola tsy tehiditra amin'izany ianao raha tsy any amin'ny herintaona ano any ka fomba felako tamin'ny terina ataon'ny pastera fotsiny fa menatra ny amin'ny te ataon'ny zanako ty fantatro fa mandra-pahafatiko izany dia tsy ody mihitsy ty lalainanao ty dia mbola izany foana ve rajoary no ataonao mibahanao andohanao ao motsy efa manana ny fiainany lalaina ka inona indray mbola tokony hampihemotra anao amin'izany sa tsy maintsy hanara-maso any ampari koa pastera anamana tokoa raha lasa mahantra tokoa na tsy fa ianao ve mahalala izay ataon'ny olona any tena matim-boninahitra loatra ianao ty ka tsy mitsinjo no avy ny taranakao rajoary efa nolazaiko tsara tamin'ny lalaina fa ho kosehako tsy ho zanako tsony izy manomboka tamin'ny resaka ny fanaovana farana iny izay ataonao any fa tsisy ifampijarako aminy ve ny anjarako raha tokoatokoa izany ny trangy raha izany dia tsy meko ihany koa ny ianao izay ataonao na hoentinao manaraka anao ohatrany ampasana azy amin'ny fanananao rehetra fa tsy maninona mihitsy vaosolo enao koa ty ohatrany lasa mampio saina ndraiky mba misaina aloha rajoary vao manapa-kevitra tsy ho veriny tsy ho zanakao mihitsy raha lalaina eto any io ambonony tsy lany koa dia avy alao aloha atory akasaina fa mandreraka mihitsy miresaka aminao za koa efa mba reraka fa eo ariko mahazo toromaso tsara ary ianao tiandray aloha mba trotrony io rarinary torovana mihitsy izany sandroko izany taty ary izy dia ianao izany no mitondra ny entan'io hoe oka aloha fa latsaka ny satrony ay izy asatro tsara ny lohany izy ko moa ty matoroka izany no mampitambesatra ny lanjany ohatrami'izany ko zay inona moa mbola tsy azotsika inao ihany ny voateo ny laza fa mila mividy voankazo ay tokoa moa oe aza dolona koa le sakay ry sendra fa efa lany ny sakay akao eny ary andao aloha hijery voankazo etsy sika ka madama oe aindry ihany manao any ianao ramosea izy angano izy retsy no ramosenary vady koa izy koa sarinary no namako efa miverina amin'le nao taloha zao fahitako anao izao so ihany fa ny an'ny tenindry retsy tsy haiko izay nahazo azy tany tamin'iny fotoana nyresahantsika iny fa ohatra ny savoritaka izay izy no ararotiko ny tadiavana fanazavana dia tsotra tamiko ny marina rehetra ka efa nandalovako ny zavatra toreny ka izany angeny nahatonga nanoro-hevitra anao tsara izany rehefa naomby raha tsy nitoro-hevitra ao koa nge tsy toza ho mihitsy izay ilay ilaina fa tsy nifosany hafa foana izay mihitsy mba zavatra mampivoatra ny tokony ifampiresahana marina mihitsy izany fa ilozako alohanao fa mbola somary maika ihany io izy mianaka koa rety sasamiandry manaraka indray mihoana raha sitrapon'Andriamanitra sy miandry hoe ohatrany hoe ho afindra toerana amin'ny asanyindray manko ny vadiko io ay ka tsy haiko mihitsy sao raha mbola ho tafahoany sika roa boribory ny tany ka aizany tsy ihoana rehefa dia ka misaotra indrindra tamin'ny torohevitra masoa veloma retsy no ve tsy ho tapitra nisy sady sady vavinareo teoko ina ary koa fa ahoanakay no nafantaranao ny tovavy iny anisan'ny vehivavy napiako anao fanabeazanay zany izy fa kely dia maro anaka fa tena hitako ny voatra be izy rinary raha ianao no nahita azy tamin'izany hoe fa inona aloha mahatonga anao anontany an'izany fa nga koa fantatrao izy iny za aloha mifanerasera aminy rehefa mifankahity izay nefa tsy mifankafantatra anarana akory izay hatramin'izao iny angery sena le lalaina zanakirazoary maninona tsara ino a le lalaina Andriamanitro tena matotra ve ianao no resaka amiko sa za ve andainga aminao akia tsy mankosy andry ary misy zavatra latsaka ny olo lalaina gaiza io oe
Afa-baraka marina mafy. Fa inona koa indry lalay? Fa ngainao marary? Le namako isan'andro hoe iny lajakiny. Namanao isan'andro ahoany? Ino a? Tsy ho valinao koa reny iny fanontaniako e. Marary nga ho any ianao io? Eo mihitsy ho azavaiko aminao momba n'ity. Io? Ty a? Pilina fandrindram-piterahany ty. Ka iza moa ny aminaniko an'izany? Raha ny marina ry jery dia tokony ho teny rahantsika roa no nanaovako fandrindram-piterahana. Ie? Sangitako fa tsy niraika tamin'izany ianao dia voatery mikarakara tena. Izany hoe rehefa mihinana n'ity piliny ity dia tsy be voka mihitsy. Fa mikazoazoko izany fanazavanao izany. Nanova tanteraka amin'ny fiainantsika ny fihinanako tsy tapaka azy ity. Isan'andro vao mifohany mihinana azy. Ary efa lasa fahazarako izay. Tsotra kely angery jery kanefa manova zavatra maro. Dia izao hitanao izao fa tsy be voka toy ny isan-taona fa sady afaka mikarakara tsara ny tokantranontsika. Ary za koa ary ngety fomba tonga saina hoe tsy nahatsikaritra an'izany mihitsy hatramin'izay. Aiza ve ka pilina kely toreny fotsiny dia mahavita an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Lalitsaina mihitsy fa izany namorona nytony a. Lazaiko anjery fa tsy misy fiantraikany tamin'ny fahasalamako mihitsy ny fihinanako an'ilay pilina fandrindrana fiainam-pianakaviana. Ay. Sady ianao koa aza tsy namarika fivoahana teo amin'ny toe-batako. Izay aloha dia marina. Za manokana izao natsapa fa tombontsoa lehibe no azoko tamin'ny nampiasako an'ilay fomba fandrindrana fiainam-pianakaviana. Fa raha mbola be voka teo angamba dia tsy nanana herin-tsaina sy mbatana nananganana an'izao rehetra hitany masitsika izao. Marina aloha izany teneninao izany. Mbola nahaloloha sy modaka be atako izao raha tsy nihinana an'io. Dia mieritreritra ny andry ary rehefa handatsaka ny zanako. Dia miroroa saina amin'ny tsy fisiana lava. Lalaina. Misaotra an'Andriamanitra fa nomeny anao vady endry sady maranin-tsaina. Aiza moa ny ahafantarako hoe ity pilina kely hohaninao isan'andro dia manova zavatra be dia be eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao ary eo amin'ny ankohonantsika. Ny lehilahy koa nge tsy mba mieritreritra ny momba izany loatra. Hany ka lasa nitiako atao no lasa mialoha fa tsy ny fampiarahantsika izany. Tsy misy tsinonao re izandro malala. Ary aza fenina tsoy ny pilina manomboka izao izany. Eny ary. Andray andraikitra miaraka aminao manomboka izao. Za mihitsy ny ampatsiahanao an'indra sanatria ka adinao namako isan'andro ary io. Namanao koa an'indra indray mba mety ho atombony ihany. Saingy asa manahy ianao fa za eto ampatsiahanao isan'andronandro ohatra fa sendra adinonao. Misaotra ry jery fa malala-tsaina ianao Ary azo tonoina fa taranaka ho antsika ino no rindranao amin'ity pilina ity ka tsy andraikitra orery fa andraikitra zasy ianao. Ka andao amin'izay ary asa fa atondro ny andro andao ary. Donga ao lalaina rajoary amanganao ka alefako mody sa ampandrosoana. Tsara izany ko. Ampandrosoa fa alefa mody ahoana ary. Mandrosoana raka izy ao mandrosoa fa ato izy. Misaotra betsaka ny manao ny data. Zao hitanao zao efa miandra eo mbavahoana velo vao mahalala mody amin'ity amintsika anaka. Ary mba manao ianao nanoty salamalama izay data? Anao inona tiako moa elahy io Amangy any data izay tia mianaka kely. Ahay. Fa inona mahazo any data Hangahita rehetra fa mivaova be ihany ilay fototra retina. Omaly mangotsongotsoka ny vanitaolany. Androany indray manaintaina azy ny valahany. Vetivety eo lasa efa manefitevika azy koa ny tratrany. Tsy hitako intsony izay mariny. Dia aiza izany izao marary any data? Efa manakaiky angamba retsy ny farany. Misaotra an'Andriamanitra aloha raha mbola tratranao misy fofona ohatran'izao ihany. Aza manao an'izany ianao data. Efa eto hitsabo anao. Mieky afa diso nandaonareo. Saingy tsy anaranareo amin'ny sarotra na dia noho ny soa vitanareo tamiko ihany aza. Ka maninona moa ianao raha mba mijanona aty amin'izay Tsy afenina aminareo roa rery jery sy lalaina fa io lalaina tsy mety mody io no tena fototra retiny tirainareo ty Zanga mba ny diso rizy mianakavy satria nakatsineran'ny zanakareo taminareo raha izany dia indro aloha izy averika eo taminareo dia rehefa milamindamina ny fahasalaman'ny dada Rajoary dia irosa mitindra ny fanambadiana izay. Ay ve ka mba olona misaina toy izany ihany ianao ty
no everiko mbola tsy niova tamin'ireny toetrano tsy haniny tsy haninona taloha reny aza. Dia ahoana zany ireo zanakareo reo? Satria moa hijanona hitsabo anao lalaina dia hoetiko miverina manaraka aloha ny ankizy. So dia anahirana andreny le tokoa ka tsy avy tany ny adidiny. Hitanao zany Rajoary, ny olo tsy tiana ihany ty ny manavitra anao. Dia ahoana zany zao le didim-pananana saika natao? Ianao korery voasolo dia efa mitsotsony ery a. Ngamo iny vita fa tsy nety nanoratra ny le stylo e. Raha nambady ny zanakareo ary izy mivady dia ny saina koritavana ny lova avy any aminareo velively. Efa manana ny arina izay ary mieritreritra nanitatra an'izany koa ary. Satria hoy ny fitenenana hoe izay adala ihany no ny tohandrainy. Misaotra anao ihany ary dadana ny miasa fidy anambady anjery. Nahitako ny tsy fahitako ny safidiko iny. Nahafahako nanapa-kevitra nanao fanampy fa tsy maintsy tafita. Nanova nijery ho lehilahy manana ny maha izy azy tanjoko manaraka ny atafita lavitra ny zanako. Eny, raha nanoho ny anatra tsara ianao ny anaka, enoko fa tafita kokoa noho izao. Raha nanaiky ny safidy voalohany menao ka nijanonako tato, toy izany, ngamba toy izay ireny zanako. Izany anatra tokoa. Ary angamba nandraty fianarana tany an-drenivohitra toy ireo mpiara-mianatra tamiko rehetra. Fa mba taiza ny fiainanjery ohatr'izay? Olo tiako ange io fa aza tononareo ry dada sy neny. Mino ve nareo fa tsy nitady anjery tsony tokoa? Moa izay vao tena nisy ny olana teo amintsika sy dada. Lalaina, fa iverinao fa tsy nametraka olana nga ianao tsy hita io. Rehefa nomeno safidy dada dia tokony navelanao iaina malalaka tamin'izay safidiko tany aloha. Tsy mba natokisanao tsy natokisanao lasa lavitra fa sotononao verin-dalana. Ka zay nge anaka ny mahdada tsy mahafoy anao zanako. Eny, hitako alohatra zao fa akaiky ny fandresianao nanaraka ny safidy nandrarana anao. Noho izany lalaina dia ahoana ry dada? Avelako anambady anjery anao rehefa sitrana. Angamba ody aloha izay efa mianaka kely dia avela koa lalaina mitany adidy tsy vitany taminareo. Fa rehefa vita fomba izay dia izay vao miatsoroka ny adidy ombonana. Na izany aza ry lalaina tsy manatiana anao mihitsy izay. Dia aza tonoina koa ilay namanao isan'andro iny na dia tsy ho tsony aza Tantarakomana. Renareo teo safidy nandrarana soratany Saondra Kotonanahary, lalaoviny Joanias, Valitsoa, Njaka, Nivolana, Silvia ary Unika. Nandrindra sy nandray feo miatrika. Tantarakomana.